fiadanako izy izany omeko anareo dia fiadanako ho avelako aminareo. Amen. Dia ho tanteraka amintsika menakafo zany. Ndao tsika hiomana vetivety amin'ny fiderana sy ny fiankofana sy ny tenin'Andriamanitra izay ho raisitsika eto dia mampirisika anao vetivety aloha mba arabao kely aloha le olona eo akaikinao, arabao izy, tonga soa eto ianao hoe tain'i Jesosy manokana ianao hoe amen. Ny zavatra ndao tsika hifanaraka fa amelona etaeta ny anatin'ny fotsika amin'ity fotoana iarahantsika eto ity, satria ozy ny tenin'Andriamanitra Jesosy mihitsy ny teny hoe sambatra ho izy nonoana sy mangetaeta fahamarinana fa izy no vokisana. Rehefa tsy mangetaeta ianao zany dia tsy afaka no afaka etaeta, rehefa vao tsy noana ianao dia tsy afaka no voky. Amen. Dia veloma ny anatinao le etaeta amin'ity androany ity. Ndao tsika hanomboana ny fotoana hamaky salamo vetivety, famelomana etaeta izay mihitsy. Salamo fa 30 vakitsika manomboka eo amin'ny 1 ka hatreo amin'ny 4. Salamo fa 30 manomboka amin'ny 1 dia vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy manomboka eo hatramin'ny 4. Raha mety ianao dia ndao hitsangana vetivety dia minao fa betsaka amintsika no nitondra baiboly na amin'ny telefona na baiboly voatota print zany zany hoe le taratasy, dia mangataka aminao mba vakio ndao hiara-maky vetivety an'ity salamo ity. Amen. Rehefa hitatsika dia miaraka vakitsika miredona tsara izy ity mba ahafahantsika mamelona n'ilay etaeta atao anatin'ny fotsika tsirairay avy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo nataon'i Davida fony tany eny efitro-jody izy. Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra, mangetaeta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany no nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitrao. Fa tsara no ny aina ny famindraponao, ny molotro hideranao. Toy izany no isaorako anao raha mbola velona koa amin'ny anaranao no anandratako ny tanako. Amen. Alleluia. Jereo tsara Davida fa tany anefitra nisy azy, any amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Fa nangetaeta rano ve izy? Tsy nangetaeta rano izy, fa izy hoe Andriamanitra mangetaetanao ny fanahiko. Amen. Na dia tany anefitra no nisy an'i Davida, dia zao tsy nisy rano tany, maina ny tany, mafana be ny andro, masoandro be tsy nisy orana. Fa Davida nangetaeta n'Andriamanitra fa tsy nangetaeta rano. Amin'ity arivo ity dia ndao tsika araka ny voasoratra eo amin'ny 4, anandratra ny tanantsika any amin'ny Tompo, hisaotra sy hidera azy, hanome voninahitra azy, angataka azy hamelombelona indray nylay etaeta azy ao anatin'ny fotsika, asandraton'ny vavaka ao. Isaoro ny Tompo dia rao Andriamanitra, ankasitrao izy ny amin'ny sosiny tsara rehetra ataony eo amin'ny fiainanao, angatao izy ampatsiahy aminao ny tsara rehetrarehetra nataony teo amin'ny fiainanao. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, makasitraka sy midera anao zay ny amin'izany salamo vao nivakianay teo zany, fa mampatsiahana indray fa raha misy ny etaeta tokony ho velona ty anatinay dia ny etaetanao rery ihany Andriamanitra. Mety mandalo fahamainana eo amin'ny isan'andro nay zay, mety misy haintany, mety tsy mahita rano, mety misy fafana tsy mety hitanay, fa androany ny foninay Jesosy eo, te hangetaetanao irery, te hangetaetanao irery zay Andriamanitra eo.
tompo malala masina sy tsara indrindra makasitraka any amin'ny fanatrehanao eto satria tsy diso amin'ny teninao ianao izy ianao raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eto ampovoany amin'ny sotra Jesosy fa efa eto sahady ianao mankasitraka tompo manome voninahitra anao izay misotra tompo malala ny amin'ny tantananao anay tonga eto amin'ity toerana ity mankasitraka tompony amin'ny fahavelomana androany mankasitraka ny amin'ny hery sy tanjaka menao anay mankasitraka ny amin'ny saina matsilo matakatra menao anay tompo na ny milliseconde ray ara dia tsy misy anay fa anao avokoa satria raha manapa-kevitra ianao akanay amin'izao fotoana izao dia tsy afaka anao ninininy izay koa dia ianao Jesosy no antony mbola mahavelona anay ny antony mbola maheto anay dia tianay zao fotoana androany izay tena atolotra anao anoloranay ny fonay ho anao angetahetanay ho anao ionanay aminao Andriamanitra ray masina tsara indrindra makasitraka tompo malala manome voninahitra anao ary midera anao mandrakizay zay manatrehanay eto manatreha ny tsirairay avy manatreha ny mpandray anjara rehetra ao anatin'izao fotoana izao Jesosy hoako voninahitra ao ny fotoana ray manontolo ho an'ny mpidera ho an'ny mpitendry manatreha tompo ho annay manatrika rehetrarehetra sy miaina sokafo ny fonay sokafo ny sainay sokafo ny masom-panahinay ahita anao aheno anao tompo malala ary tonononay fa tsy manana anjara eto ny fahavalo na dia kely azy satria nomenao fahefana izay anitsaka ny mainka sy ny menarana dia mijoro ao aminao zay Jesosy matoky izay fa eto ianao manatrehana eto androany tompo ary mitenena aminay dia raiso ny dera raiso ny voninahitra mandrakizay fa amin'ny anaranao tokoa no anandratanay ny tananay sotra ray masina tsara indrindra amen ndotsika itehaka mafy be ho an'i Jesosy dia iroso amin'ny fiderana ataontsika no anohiny fifantohantsika eto amin'ny Jesosy Kristy oka ny fonao ataovy mananatoka ianao hoe tafahombona amin'Andriamanitra tafahombona amin'ny Jesosy Kristy Jesosy te hanome voninahitra anao zay androany dia hideranao zay dia hisaotra anao zay ny amin'ny famonjena zay vitanao ny amin'ny fahatsaranao aminay Jesosy Kristy sanandro sanandro
fitiavana lehibe tokoa Jesosy ho ianao noho izay hoe mahafoy manolotra ny ainy ho an'ny zakaizany. Dia ianao Jesosy Kristy ilay tsy niazona ny ainao fa nanolotra ny ainao ho anay Jesosy iza moa zahay manoloana ny fiandriananao, manoloana ny fahamasinanao. Miondrika izay Jesosy manoloana an'izany fahalebiazanao zany, manoloana izany fahamasinanao zany Jesosy Kristy. Masiny ianao, ianao, tombo tsisy tohanao. Masiny ianao, ianao, tena ho anao Jesosy. Lazao hoe masina ianao. Halleluja. Masiny ianao, ianao, tombo tsisy tohanao. Masiny ianao, ianao, tena ho anao
amin'ilay misy ny fanatrehanao Jesosy Kristy. Eo ny mahasambatra anay, eo ny mampahazo aina ny fanahinay, eo ny mety aminay Jesosy. Dia rehefa eo ny fanatrehanao dia te hiankoka aminao zay Jesosy Kristy, te hanandratra ny fahatsaranao zay. Tsy misy zavatra hafa tianay atao ankoatran'ny hoe miankohaka eo aminatrehanao Jesosy Kristy. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Dans la antiquité, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Dis-lui ma raison de vivre. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Jésus. Oh, oui, t'adorer. Ma raison de vivre, ma raison de vivre, c'est de t'adorer, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh Jésus, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oh, dis-lui ma raison
miainao ideranao, miainao ideranao. Iantom-pisinay Jesosy dia ilaza ny hatsaranao. Miainao, miainao ideranao, miainao ideranao, miainao ideranao. Tsy kivavaka raha io ty fotoana iray ty Andriamanitra izay mbola omenao anay, ty fotoana iray indray izay anoloranay ny fiankofanay tanteraka eo anatrehanao. Eo an-tongotra ao Jesosy, eo ilay toerana tsy hainonay ankoatra ny teninao mampianatra sy manitsy ara-manamboatra. Eo anatrehanao Andriamanitra ny toeram-pananganana, toeram-pamoronana, toerana fitahiana ny fanahy tsirairay avy. Dia eto amin'ity fitoerana ity Andriamanitra, aoka ny fifantohanay rehetra ho any aminao Andriamanitra. Amin'ny fahasahiana indray no ilazahany eto androany tsy mahavita tena irery izay Jesosy, fa milanao izahay. Milanao ny momba anay rehetra, milanao ny mikasika anay rehetra. Tsy ny ora iray eo amin'ny fiainana ihany ny tianay ho tapahanao Jesosy, fa raha mbola misy fofonaina eo amin'ny orona tsirairay avy dia tiana ianao mpanapaka mandrakizay. Aoka ianao ilay teny tonga nofo ho teny tonga fiainana eo amin'ny tsirairay avy. Hitarika anay amin'ny fahendrenao mandrakariva, hitarika anay amin'ny fitarian'ny fanainao masina, mba hatonga anay tsy hoe zanaka titra fotsiny, fa tonga anay zanaka tarafina amin'ny fitondratena, amin'ny fisainana, amin'ny fijery, amin'ny fanao, amin'ny fandrosoana, amin'ny toe-po, amin'ny fanompona, amin'ny fihetretana madio araka ny sitraponao Andriamanitra. Dia androany Jesosy, ambarana eto fa izay tsy mahavita tena irery Jesosy. Lazao anatin'ny fonao, lazao anatin'ny vavaka mihitsy Jesosy, sa milanao tsy mahavita tena irery Jesosy, fa milanao hikasika anahy dia hitarika anahy, dia anitsy anahy sy hanamboatra anahy, satria fantatro fa eto ty fitoerana anankiray izay omenao anahy manokana anitsianao anahy sy hanamboaranao anahy Jesosy. Ary vonona foana ny sokatra ny amin'izay teny ambaranao, satria fantatro Jesosy fa ianao ihany no mahavita an'izany. Alleluia. Tsy mahavita tena irery ao Tompo, fa milanao izaho manontolo. Tsinona izay rehetra mety ananako Tompo raha tsy misy anao. Tsy natao hisaraka aminao, tsy natao hisaraka aminao aho, nanalavitra anao, nanalavitra anao, fahasangamo, fahasangamo izay mety anzoahy, ratoka ilaoza anao, tola satsika moramora hoe aza laozanao aho, aza ilaozanao aho, aza manary ahy, aza manary ahy, ianeo anatrehanao, aza esorinamiko Tompo, fanahinao, fanahinao
Sakanao ipetraka na sitraka ao felantsika andeha ny mozika amin'ny fotoana anankiray dia misy zavatra mitranga ohatran'izao tao raisitsika ohatra totsika fara izay tsotra tsy akaiky ny mozika rehefa mandeha mozika dia misy mieno a mpihira rehefa mandeha mozika misy mieno a mpitendry rehefa mandeha mozika misy mijery ny fampitaovana maro samihafa rehefa mandeha mozika misy mifantoka anatin'ny tononkira rehefa mandeha mozika misy tena manana etaetan'Andriamanitra tandrefa ny andavanandrontsika tsiraray avy dia betsaka ny zavatra afaka renesin'ny sofinao fa aza vela zay renesin'ny sofinao ka raisin'ny nofinao dia raisinao fananarany amin'ny fiainanao mety isan'andro anao mety mandeha tenin'Andriamanitra fa ny zavatra tadidinao dia hoe mangamanga ny fonon'le baiboly fa tsy ao anatin'ny fonao mihitsy le hoe inona ny ambaran'Andriamanitra anay amin'ny situation anankiray tsika rehetra manana frazy fahazarana amin'ny teny hoe Jesosy za mila anao aoka anao ny ameno ana fa ndao manomboka androany tsy ataontsika teny eo amin'ny vava fotsiny zany matetisika manana finiavana fa ivelana tsy lalina le finiavana matetisika indraindray rehefa ohatra hoe mangetaeta dia ohatran'izao fomba fitrangana omena rano ianao fa maka coton ianao dia atetehanao molotra ao fotsiny le rano tsy maka ny tena andrasan'Andriamanitra aminao anao rehefa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tadio fampianatra tena diso imbetsaka tamin'izany satria mba nanaraka an' Jesosy ihany fa namaika azy ireo dia zao hoe inona ny zavatra afaka ataonao anay efa ela ihany ny rahanao izy Petera fa inona ny zavatra afaka azonay aminao satria ny nofony nanesika anazy raha mbola zatra mieno zavatra hikasika ny nofinao ianao dia tadio tsara fa mety mahita ianao fa tsy anisany no miaina an'izany ny olona rehetra afaka samy mieno mozika fa tsy rehetra manana sofiny dia tafiditra eo fanatrehan'Andriamanitra fa raha sady manana sofiny ianao manana fo disponible ao an'Andriamanitra dia tadio fa amin'izay fotoan'izay misy Jesosy misokatra be eo amin'ny tsenanao hoe tongava fa eto miandry anao tsy ilay vehivavy anankiray tao amin'ny Jona toko vavaly any mpijangajanga tao an-tanàna tamin'izany fotoan'izany fa izy no ilay mpijangajanga nanaiky atsipy teo ampovoany ary rehefa niteny anazy nanameloka azy ny olona rehetra ny tao ambavany dia tsy nisy ankoatrany hoe mikomona fa Jesosy no miteny raha mbola misy message avelanao ananatra anao ankoatra ny tenin'Andriamanitra na eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary ianao dia tadio tsara fa mitovy tsisy valaka amin'ny olona izay tsy mihaino tenin'Andriamanitra ianao satria tsy mitovy ny zavatra renesin'ny sofinao sy ny zavatra ampidirinao am-po dia raintsika metrehitra fa ny zavatra renesin'ny sofinao dia tsy maintsy tafiditra am-ponao tsia ny atao hoe zavatra tafiditra am-po dia tadidy mandraka androany dia jereo tsara ty zavatra teneniko ty matetika ny teny marary tenen'ny olona tany aloha tadidinao mandra-pahatonga ny androany fa ny tenin'Andriamanitra nandalo teo amin'ny sofinao tsy tadidinao dia mety hiteny hoe za kristianina mahay tenin'Andriamanitra ilay izy mety hay fa tsy hainana Jesosy tsy mitady olona mahay tenin'Andriamanitra fa mitady olona miaina tenin'Andriamanitra Romana toko 5 mialohany hidira amin'ny tenin'Andriamanitra napetraka ny tompo tao am-poko ty androany satria tsapako hoe za mihitsy ny amboarin'Andriamanitra anatin'ilay izy ary mino koa fa mitovitsika rehetra Romana toko 5 anisan'ny tenin'Andriamanitra tena miverina eto amin'ny asa fanompoana foana matetika fa manomboka ny 7 ka hatramin'ny 4 ny vakiko amin'ny anaran'i Jesosy raha sitraka ao dia sokafo amin'ny baibolinao ary aza menatra mihitsy anao mamaky baiboly iny an-trano alleloia Romana toko 5 7 ka hatramin'ny 4 ozy ny tenin'Andriamanitra ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazatoetra ary ny fahatsaram-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana amen eo amin'ny 4 tapany voalohany ndao raisitsika anisan'ny zavatra napetraka ny tompo anatin'ity asa fanompony ity dia resaka toetra amen ary zay mihitsy ny tokony hifantohantsika hoe te ho any amin'i Jesosy fa ny amiko ve mahafeno an'ilay fepetra andrasan'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra eto ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazatoetra eo amin'ilay frazy farany itotiantsika fahatsaram-panahy voazatoetra ny zavatra ao anatin'ny saintsika kristiana dia ianao te ho tsara toetra fa ny fahatsaran'ny toetranao tsy maintsy mandalo fizahana
ny fahatsarany toetra zany tsy hoe bonjour ahoana bis ça va ve dia mitsika oatra zany, fa ny atao hoe tena fahatsarany fo dia mandalo zavatra mety mandoto ny fo, fa voatahirinao vokatry ny tenin'Andriamanitra ny fahadivam-ponao. Alleluia. Tsy hoe tenenina fotsiny za madio be ny foko, fa hoentin'Andriamanitra eo amina trangan-javatra anankiray mihitsy ianao zay hijoroanao amin'ny zavatra efa nirenesinao hatramin'izay mety mandoto fony maro, fa amin'ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe ohatran'izay koa ve ny lalanao, mandoto fon'ny olona fa andoto ny fonao ve. Misy antony Davida matoa nanindry ao anatin'ny Salamo 7:24. Parcours-ny Davida tena hoe wow, misy betsaka mihitsy maka référence amin'izany hoe lalan'ny Davida. Davida 7-9 taona teo persécuté nenjehan'ny Saoly. Fa tao anatin'izany 7-9 taona izany Davida io nianatra ny amin'ny fahadivam-po. Izay mahatonga ny asan'ny apôstôly 2:12 Andriamanitra niteny an'ity hoe nahita olona araka ny foko aho. Izy tsy niteny hoe mahay ny teknikako, izy tsy niteny hoe mahay testamenta taloha, ny Pentateuque voafehany tsara mihitsiny. Izy rehefa manoratra tonga dia sady italika ho azy. Wow, tamin'izany mety mbola tsisy italika, fa Davida mety nanao italika rehefa manoratra, surligné ho azy, fa nahita olona araka ny foko. Salamo 23:4 tady tsara ty. Ozy Davida hoe na mandeha amin'ny lohasa aloko ny fahafatesana azy aho, tsy atahotra ny loha zaho izy, fa ianao no amiko. Hitanao matoa Davida navelan'Andriamanitra nanoratra an'iny. Tsy ilay Davida pitsoka aloko ny fahafatesana, fa ilay Davida manana antoka hoe zany na mandalo io ary dia fantatro fa ny ataom-poko Andriamanitra. Na dia mandalo zavatra oatra mafy be aritsika indraindray, izany eo am-ponao, izany enoinao, satria izay enonao no lasa hinonao, izay lasa enonao lasa iainanao. Betsaka ny zavatra tsy tiatsika, fa indraindray reny ihany no tonga ny an-trano, satria mety manda be ny fisainanao fa manomboka mankafy an'ilay izy ianao. Tandremo ny sofinao azafahana na zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra. Rehefa manokatra baiboly ianao, alleluia, ary maniry mihitsy hoe manokatra baiboly daolintsika rehetra, satria tsy afaka ny andeha lavitra ianao raha tsy mamaky tenin'Andriamanitra. Raha mbola teny eny ambavan'ny olona ny ankinanao, dia mety possible misy fotoana lan'Andriamanitra ny olona anankiray, dia hiandry ny vavany eny olona iny ianao zay vitodika makany amin'i Jesosy. Tsy Kristo-centré ianao raha manao an'izany. Natao hoe olona anankiray tena mifantoka amin'i Jesosy, dia natrehany combat zay hatrehany, mifotrotra ny lohalika, dia manontany hoe tsy miteny hoe raha ianona zao ny tety dia inona ny teneniny. Tsy Jesosy ny ivon'ny fiainanao raha zany nataonao. Natao hoe Jesosy ny ivon'ny fiainana, mandoalika ianao, miatrika ianao. Davida ao anatin'ny combat mivadika hatramin'ny miaramila zay niaraka taminy. Lasa izy naka efôda, sary natao izy, tsy nanontany ny kapitenina izy, fa nanontany an'Andriamanitra izy hoe ho asiako ve sa tsy asiako. Niaraka nitomany teo zao ihany, niaraka nandresy teo zao ihany, niaraka very ny vady aman-janaka. Fa Davida na dia misy ranomaso ary dia ao ambanin'ny efôda izy, eo amin'ilay toerana mangingina Matthieu 2:1. Izay ndrasan'i Jesosy ianao, misy rendez-vous tsy tokony rahatentsika izay ny isan'andro hoe na ve mba tonga sainany amin'izany. Misy rendez-vous vao miposaka io masoandro io. Hoy ny tenin'Andriamanitra fitomaniny toko 7 izy izay, vaovao isan'andro izy ny famindram-pony. Raha navaozana ny famindram-pony, inona ny fanavaozana mety afaka hitanao? Avaozanao ve ny relationnao miaraka amin'ny Jesosy? Inona dia mety hoe makaboty fotsy aho, zasy Jesosy rery ny ato. Alleluia. Jereo tsara sao dia mbola misy matorony akaiky aloha ka mety ka hafahafa be raha sady efa ao anatin'ilay fody ao tanàna ianao tiako atongavana dia zao. Alleluia. Tandremo ny fifantohanao, tandremo ny fifantohanao, fahatsarapana voaza toetra. Tsy maintsy zany io, tsy io zany tsy mivoaka fotsiny hoe io tsara fanahy d'office, tsisy an'izany na amin'ny fitomany io raha tonga dia ohatry ny hafahafa be tamin'ny mbola kely, tsisy an'izany, fa tsy maintsy zahana toetra ianao. Hitanao Genesis 2:20 ery ambony dia misy hoe ny fizahan toetra ny Abraham. Tsy afaka no tonga rainy mino izy fa mbola taraiky tao anatin'ny rainy maro izy raha tsy nitesten'Andriamanitra. Ao amin'ny peompitsara koa dia misy tantaran'ny Gideon, misy hoe ny fizahan toetra ny Gideon. Tsy ho tonga eo amin'ilay tanjon'Andriamanitra izy raha tsy maninona, raha tsy zahan'Andriamanitra toetra aloha. Matoa ny zavatra anankiray zahana dia tsy hita any tsisy an'izany hoe tetavy kely io zavatra io mbola tabatra io, tsisy an'izany. Matoa zahana ilay toetra,
mety ianao mahita le izy fa Jesosy tsy mahita le izy. Dia ako fotoana anankiray zao tsy hoe Jesosy mitady an'le toetra hivoaka eo aminao, fa ataovy Jesosy mahita le toetra efa tanteraka eo aminao. Manasanao hitsangana raha sitrakao dia teneny hoe Jesosy aza ilaoza anao aza manary anahy ianao, fantatro fa tsy volonté anao ny anarana, fa ny ao am-poko mihitsy ny tiako avoaka hoe zany Jesosy tena mila anao, ianao no ilako, ianao ny rin'ny foko, ento aho anilanao. Itoetra eo mandrakizay ndao ataontsika zaniry zany androany raha sitrakareo dia sokafo mifonao androany teneny hoe Jesosy mila anao Andriamanitra. Manomboka androany dia tsy fantoka amin'ny zavatra ny tany, tsy fantoka amin'ny olona, tsy fantoka amin'ny izanizy, fifantoka aminao Jesosy Kristy, satria ianao nantom-pisiko hatramin'izay Andriamanitra. Tsy olona ny mato anahy, fa ianao no mato anahy, indrindra tsangana mandrakizay afahako anisan'ny olona mandova amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesosy. Halleluja, halleluja. Ento ao anilanao, toetreo mandrakizay, toetreo mandrakizay. Halleluja, omeko anao ny fiainako, andray anao fahasakaizana, andray anao fahasakaizana, ianao no faniko Jesosy, ianao no faniko, le tokana tsy mba fa afaka ny toeranao, tsy afaka ny toeranao, sy hanomeny afo-pitiavanao Jesosy, sy hanomeny afo-pitiavanao, toro ilalanao, eto ao laza hoe ianao no ilaiko. Tondroy mihitsy hoe Jesosy ianao zany, ianao no ilaiko, ianao no iriny foky, ianao no iriny foko, ianao no ilaiko, ianao no ilaiko, tariwa hitanao. Soyene tario itanao, tariwa itanao, tariwa itanao.
Alléluia. Ataontsika tia tanana mafy amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Misy fahety iriko no ilay andiny faefatra nesoi nata ny Calvary laindra fonira Jesosy malalao indray ty vitanao ianao no etaetako sy asambarako. Manatrianay andro any hariva Jesosy. Ny fotoananay rehetra dia ampanekinany ao anatinay anome voninahitra anao. Ary irina indrindra tsy izahay intsony no velona Jesosy, fa ianao no velona ao anatinay. Mora no miteny hoe efa nanombo nofoko aho, fa rehefa tonga ny fantsikarezatra Jesosy io dia miorioro ihany ao anaty hoe tena omboana tokoa ve sa tsy satria mangirifiry zany Jesosy. Fa isoranay fa ianao ilay mpampianatra endry sady be fitiavana, no efa niaritra ny momba anay manontolo, ary efa nanaiky hitondra ny fiainanay mba ho fianarana ho anay isan'andro, ka tonga anay hiteny koa tahaka izay nataon'ny apôstôly Paoly hoe efa nanombo ny nofo sy ny faniriako mba ny filako teo amin'ny hazo fijaliana, ary ny fiainako ankehitriny izay ivelomako eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay tiaka nanolotra ny ainy amonjy ahy teo amin'ny hazo fijaliana, ary ananako ny antoka fa tsy izaho intsony no velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Mitenena Jesosy fa mihaino anao izay. Amen. Asio tia tanana mafy ho an'ny tompo a, maza ho toerana tompo. Androany a tsy hiteny zavatra lava be fa mety fohifohy a, nefa inoko fa hitondra fampaherezana amin'ny alala amin'ny fanampiny fanamasina ho antsika. Tadidio ry havana fa isaky ny torotentsika dia manaitra foana ny amin'ny fahafahatsika miombona amin'ny Jesosy. Dikany hoe miombona amin'ny Jesosy dia miombona amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra no niterahan'Andriamanitra atsika mba ahatonga antsika tsy hiaina fiainana ivelan'ny zavatra izay nilazainy ho antsika. Fa tamin'ny teny, tamin'ny vo tsy mety loha no niterahany anareo, no niterahany atsika tamin'ny vo tsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra. Zao nefa ry havana ny zavatra misy. Rehefa manomboka tsekeny mpino voafatotra ao anaty fianapaharatsiana ny teny fahamarinana, dia fanoan'izy ireo no miteny hoe aza mitsara e, aza mitsara. Zao anefa mila fantatsika tsara fa ny fahamarinana dia ilaina anitsy ny tsy fahamarinana rehetra. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia ilaina ny fahamarinana mba anitsy ny tsy fahamarinana. Jona 7:22. Ho fantatrareo ny marina dia ilay fahamarinana voarainareo no anafaka anareo tsy ho andevo. Misy ny fanandevozany fatorana misy eo amin'ny nofo. Iaina ny olombelona ao anatina karazana fahazarana. Izay ilay hoe fahazara-dratsy.
io fahazaran-dratsy io zavatra tsy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra, zavatra tsy ao amin'ny programan'Andriamanitra, nefa iainantsika fantatsika fa tsy akasitran'Andriamanitra, nefa mbola iainantsika eo amin'ny nofo, eo am-panompotsika an'Andriamanitra na dia zanak'Andriamanitra atsika. Dia zao aza miazakazaka aloha roana devoly fa mandana miditra ao amin'ny teny mandray fahamarinana sy fantsiana. Rehefa voarainao ao amin'ny teny ny fahamarinana sy fantsiana dia manokafa ny fonao angetaeta ny aina amin'ilay fahamarinana. Rehefa raisinao ilay fahamarinana dia zao voalaza ny tenin'i Jesosy no teny fantatrareo ilay marina ozy izy, dia ny marina io fahamarinana io no akanao référence. Ao amin'io fahamarinana io no mandiny tena, mijery ny toerana misy ianao, miatrika an'ilay sitrapo tian'Andriamanitra iainanao. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe io fahamarinana io no hanafaka anao tsy ho andevo, ny hanafaka anao amin'ny fanandevozana ny fahazaran-dratsy, ny hanafaka anao amin'ny fanandevozana mitoetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa kipitsom-piainana te hiazona anao tsy ho libra tsara amin'ny fiarahanao amin'ny Jesosy. Dia tsy amin'ny alalan'ny fampiasan'ny pasteur ahositra androka devoly anaisitra anao amin'ny fomba mahagaga mba tonga anao tsy ho andevozana izany toetra izany intsony, fa ny fampiasanao ny fonao angetaeta n'Andriamanitra, andray ny tenin'Andriamanitra mba hahafahan'ny tenin'Andriamanitra ao anaty etaetanao esany fanahy masina, dia ny fanahy masina no midelivrenao na manafaka anao amin'ilay tenim-pahamarinana izay voarainao, nekenao, tonga etaetanao, nampivavaka anao. Dia tsy gaga raha mahita ny fiovam-ponao na ianao azy anontany tena hoe ary toa tsy fiainako tsony zany androany asio tia-tanana mafan'Andriamanitra. Matetika ampiasaina ny teny hoe aza mitsara mba hampanginana ny fahamarinana izay fanao amin'izay fanao ampidiriny devoly ao anaty fanamarina tena amin'ny lina lalana antsika ara-panahy tsy ho tafajoro tsara. Matetika ampiasaina ny teny hoe aza mitsara pastera, tsy pastera no mitsara fa le tenim-pahamarinana no mifandona amin'ilay fiainana tian'ilay teny itsina nefa mbola akafizinao tsy tianao elana. Azareo fetak'ilay izy. Dia matetika ampiasaina ny teny hoe aza mitsara mba hampanginana ny fahamarinana izay lazain'Andriamanitra amin'izay karazana fanao nampidiriny devoly ao anatinao, ankafizinao ka tonga fanamarinana tena amilinao lalana ny ara-pananao tsy ho tafajoro hifanaraka amin'izay zavatra lazain'Andriamanitra aminao. Manampy antsika hisokatra ara-panahy ny tenin'Andriamanitra, ahafahantsika mamantatra, ahafantarantsika tsara ny tsara sy ny ratsy, ny mety sy ny tsy mety, fa tsy hoe mitsarantsika akory Andriamanitra. Ny mahatonga antsika milaza fa voatsara na tsarain'Andriamanitra dia satria le teny tonga manitsy antsika mbola tsy nahazaka ny ao anatintsika andray fanapahan-kevitra anaisotra na hiala amin'izay fahazarana mbola hiainantsika ka tiantsika io hafenana ao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra antsika sy ny fomba hijoroan'Andriamanitra mba hanamarina ny fanifidy sy ny antso antsika izy. Zao ry havana ny tiako lazaina aminao, ozy izy Jesosy, tsy ho afaka eo mihitsy ianao ambara-panefanao ny varaventy farany indrindra. Misy zavatra toy ny kely sy bitika mahaivaninao nefa goavana tian'Andriamanitra ny tsinanao. Raha vao tsy manaiky sika mpandroso ny fahamarinany teny dia lasa tafotoana amin'ilay tenim-pahamarinana dia mamadika an'ilay tenim-pahamarinana ho tonga fitsarana manilika antsika tsy amin'izay programa tian'Andriamanitra hitondrana antsika. Asa nazonareo le zavatra tiany ten'Andriamanitra ho lazaina izay manatsofina aoka izy iaino izay teny lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ny teny raha tonga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ho vantoetra dia mizaha le teny izay le fizahan mitoetra, mijery izay cible tian'Andriamanitra ho ravana tsy mampahazo aina ny fanatrehany
ao anatinao. Le fanatrehany ao anatintsika nresana eto. Rehefa seho ny ten'Andriamanitra miharihary le zavatra tsy mety, ka mandatsika an'izany teny zany, satria mbola te hanohy ny fanaontsika na mieritreritra fa mbola mety ny fanaontsika mahazatra, dia eo sika ny mahatsiaro tena hoe tsaraina na voaheloka na meloka. Zao anefa Romanina 9:1 tsy misy fanamelohana ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny teny tsy tonga nameloka anao, fa ny teny tonga ampiharihary izay zavatra tsy mety, tiany teny ho sasana sy hoesorina mbola mangeja ao anatinao. Fotoana zao anomezana vahana ny fahamarinan'ny teny mba hiarovana tsara ny fahitsy ny teny sy ny fampianarana, tsy handiso ny finoantsika sy ny fanompoantsika ary ny famonjena izay raisitsika tena avy amin'ny Jesosy Kristy zato isanjato. Za ry havana tena tao anatin'ny foky ny tenenako amintsika hoe ny zavatra rehetra misy eto ambonin'ity tany ity dia tsy natao ho mandrakizay. Fempotoana fohy ny ainantsika eto, ary rehefa nandinika sy nivavaka tamin'ny tompo dia averiko foana ity teny ity. Intelo no nitory an'ity teny ity, fa tsy mety afa-po raha tsy azonao tsara ny zavatra tia ny teny ho lazaina. Toy ny manofy ianao rehefa tonga ny fahafatesana ka epitany amin'ny mandrakizay, satria ho adonona, ary zay voalaza ny boky ny mpitoro teny, adino ny fahatsiarovana ny maty. Zay mahatonga antsika tsy mahatsiaro ny maty, tsy navelan'Andriamanitra tsiaro ny maty tsika, satria adino avokoa izy na ny fitiavana na ny fialona na ny fankahalany zay rehetra momba azy, dia adino, tsy natao ho tsarovana. Fa ny asa anaraka anao rehefa miala eto ianao dia le programa tian'Andriamanitra no manana anao mialohan'ny fotoana epitana ho any amin'ny mandrakizay, dia lanja sy fahatsarana hiainanao sy hitehirizanao ny famonjena. Betsaka amintsika ny mametraka fanontaniana. Pasteur Rodolphe, amin'ny zavatra torianao mbola tianay ho fantatra hoe atraizany lanjan'ny fahasoavan'Andriamanitra, atraizany fiasa sy lanjany zany fahasoavana zany, hitehirizana ny fanoloran-tenanao mba tsy ho kivy eny an-dalana, miatikady, tsy ho reraka eny am-piazakazahana, miatika ny mandrakizay. Tiako ho fantatra ho tsara aloha fa Andriamanitra dia tsy nifidy olona tanteraka ho ampiasainy. Tsy maty teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy raha efa nety ny fiainanao. Raha ohatra ka mety ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany, ka tsara ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany, dia tsy nila maty teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy. Ny nidinan'i Jesosy naka ny endriky ny nofo Andriamanitra amonjy ny olona, dia satria hitan'Andriamanitra fa very ny olona. Averiko, io fahaverezany io dia tadid'io tsisy idirany amin'ny hoe tanteraka ianao na tsy tanteraka ianao. Fa raha olona mety hoe tsara fanahy be azy ianao ka manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy nafeno ny fepetra-pahamasina ny tarafana ny atao hoe olon'Andriamanitra, fa tsy nandray an'i Jesosy, dia very ianao. Tsangano tsara ny tanan'izay mandre, satria natongavan'i Jesosy dia nidiny izy amonjy ny olona, fa isika dia nandova tsy fahatanterahana avy amin'izay nataony Adama niodina teo amin'ny nofo ka nandovan'ny tarana ny ara-nofo rehetra fahaverezana mandrakizay. Misy fahafatesana roa, ny fahafatesana hita maso eo amin'ny nofo sy ny fahafatesana mandrakizay ara-panahy. Ny fahafatesana eo amin'ny nofo dia inévitable, tsy azo elana ho an'ny taranak'i Adama. Zay nandray ny ozona avy amin'ny Adama rehetra hoe ianao sy ny taranakao vovoka dia very ny vovoka indray, vokatry ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra sy ny saran'ny nofo tamin'Andriamanitra.
rehefa tafasaraka teo amin'ny nofo tamin'Andriamanitra ny olona, dia fahaverezana ny lovan'izay rehetra nofo amandrà ka niodina tamin'Andriamanitra taranaky Adama. Rehefa hitan'Andriamanitra fa very ny olona dia averiko indray, fa nakanendriky ny olona teo amin'ny nofo Andriamanitra. Famonjena voalohany, famorona voalohany, Andriamanitra napita ny endriny teo amin'ny olona. Tonga nofo ny olona avy eo mivovoka, dia niendrik'Andriamanitra ny teo amin'ny olona atao hoe Adama. Fa rehefa niodina tamin'Andriamanitra Adama, dia very ny endrik'Andriamanitra teo amin'ny nofo. Dia nidin'Andriamanitra fandroany naka ny endriky nofo atao hoe Jesosy Kristy. Ny olona sy ny finoana izay tsy mino an' Jesosy ho Andriamanitra dia tsy voavonjy. Satria Andriamanitra naka ny endriky nofo Jesosy Kristy mba hamonjy nofo rehetra. Tamin'ny voalohany ianao naka ny endriny, fa rehefa very teo aminao ny endriny satria niodiny Adama, dia nidiny izy naka ny endrikao. Dikan'izay ny olombelona rehetra izay tsy mino an' Jesosy dia tsy tafiditra amin'ilay programa nakan'Andriamanitra ny endriny mba ahafahan'Andriamanitra mampita sy manangana azy eo amin'ilay endrika vaovao, mahaolom-baovao, miaina fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ary indro maninona ho izy? Tonga vaovao reo. Enoy amin'izay, enoy ry havana. Enoy, mahafantatrao ve? Fanizaniza ianao tonga eto. Na ianao aza ny olona faran'izay ratsy indrindra eto ambonin'ny tany, ka mangeta eto ianao famonjena ao anatinao, dia ianao no nahatongavan'i Jesosy. Tonga Jesosy hamonjy ianao. Jesosy tsy nitady tany malemy anorenam-pangady, fa olona tsy tanteraka atsangana mba ho tonga olona tanteraka anahaka azy. Natongavany naka ny endrikao dia mba ahafahany mampita ny endriny ao anatinao amin'ny alalan'ny fandraisanao ny fanahy masina. Noho izany ny fahavelomantsika eo amin'ny nofo sahitana ny maha olombelona antsika manaka ny endrika Adama izay very, dia lalana anankiray tiany Kristy ho fafana mba hahatonga n'ilay endrika isehonao ara-panahy, tonga toe-panahy izany toetranao, mba hahatonga ny fononao iorina amin'ny endrika anahafana azy. Satria ny olona vaovao tian'Andriamanitra ho hita dia izay olona tahaka ny Kristy, manahaka ny Kristy, mino an Kristy, ao amin'ny Kristy, manana an Kristy, Jesosy Kristy. Halleluja! Raha tiantsika ny zavatra nataon'Andriamanitra dia andao isaintsika kely. Raha mijery ny Davida tsika, Davida dia lazaina fa olona araka ny fon'Andriamanitra. Fa Davida tsy tonga dia ohatry ny anjely rehefa hitan'Andriamanitra. Voalaza amin'ny Baiboly fa namono olona be dia be izy, ny tananao mioson-draha. Fa ny fonao nety tamin'aka. Tsy ny nataon'i Davida, fa ny faneken'i Davida andray fiainam-panovana tamin'ny fotoana nahatongavan'Andriamanitra naniraka mpanompo hitondra teny hanitsy azy. Le izy tsy hoe nety Davida, tsy hoe olona tonga dia top Davida, fa naniraka natan'Andriamanitra nanitsy Davida tamin'ny zavatra tsy nety nataony. Dia vao nirahan'Andriamanitra natana ny teny taminy hoe nisy olona nanana ondry be dia be, fa nende tondra tena kely ondry raiky sisany nanana n'le mahantra ozy izy. Dia zao le nanana ondry be dia be mbola naka ny le anakay, dia hoana ny tokony tena tokony ho ny fahatsarana mantsy ao anatiny. Izy ihany namoaka didy mpandringana anazy, dia mody nipika kely fotsiny natana teniteny fanjaka ianao ane zany. Dia tsy hoe tezitra izy,
Ny ana raha ohatra zao ka ohatra ka nana fotoana zao le teny dia zao no nandraisan'ny Davida azy. Ny ana tsy mba tiako mihitsy ireny olona tsy mba mitsotra ireny, miolakolaka tsy manina zao raha mba tonga dia nitenena hoe zala izy. Misy zavatra foana zany afaka ampiasan'ny devoly ny olona, andavan'ny olona le teny fahamarinana rehefa tsy manaiky ny ao anatiny. Fa voan'ny teny natana hoe ianao zany lasa nioson-davenona, lasa tsisy batseba-deux tsony. Teo amin'ny tantaram-piainan'i Davida taoriana ny nandrenesany teny mpanisiana avy amin'Andriamanitra. Ka raha miresaka tsika hoe olona araka ny fon'Andriamanitra dia tsy hoe olona tsy nanao fahadisoana na olona tanteraka tsisy petina mihitsiny, fa olona mety farak'izay ratsy ary niosondra ny tanany, fa vao nandrehan'Andriamanitra ny teny izy dia niaraka tamin'ilay teny latsaka ny fanapahan-kevitra sy fiovampoa anao ny sitrapon'Andriamanitra mba asio tea-tanana moe ho an'Andriamanitra. Azonao tika ianao isaina hoe ohatra zany ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary le Abrahama vao niresan'ny pasteur teo hoe rainy maro lasa tonga rainy mino. Fa naninona natao hoe rainy mino? Nefa olona na vita nampiresaka ny Abimeleka hoe anabaviko Sara, nefa vadiny mpandainga. Ny rainy mino zany nandainga. Fa zao ny zavatra nahavariana tamin'ny Abrahama, nanao erreur be mihitsy izy. Za te hanampy anao androany mba hifandraisanao amin'ilay fahasoavana, ho fantatrao androany hariva le tena atao hoe ino natao hoe grâce na fahasoavana rehefa miasa. Lasa izy avy any efa antitra Sara, dia hoy izy Sara tamin'ny andana mandry amin'ny Agara. Ianao no niresaka tamin'Andriamanitra ary fantatrao fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Dia ny Akenina nambady any Agara mba azahoany an'i Ismaela. Dia mahagaga koa Andriamanitra tsy tonga dia niteny hoe ary ianao vao vita izy dia hoe niteny Andriamanitra tena tsy mety misy ny ataonao fa tsy mety zao. Tsy izay ny nataony. Navelan'Andriamanitra nitombo teny Ismaela. Fa rehefa tonga ny fotoana anankiray niteny tamin'ny Abrahama amin'izay Andriamanitra, avoay sy roay any mafia Agara sy Ismaela. Mbola ihany zanara ny tenenin'Andriamanitra fa tsy ohatr'izany zavatra niteneniko zany. Tsy ilaiko tsy tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainana satria tsy avy aminy, fa vokatry ny fanapahan-kevitry Abrahama anangana valim-bavaka ho azy ivela ny sitrapon'Andriamanitra. Tadidio, fa ny effort rehetra tsy niarahanao tamin'Andriamanitra, fa vokatry ny fanapahan-kevitra sy kajy ao anatinao no nandraisanao fanapahan-kevitra. Tôt ou tard tsy maintsy hamangy anao Andriamanitra hiverina amin'izay zavatra nilazainy taminao. Mianao avy ny rosa tsy mino. Ny sitrapon'Andriamanitra zany tsy hoe niova Andriamanitra, fa ny sitrapon'Andriamanitra dia eo foana miandry anao mandra-pahatonga amin'ny fanapahan-kevitra ao anaiky ny sitrapony fotoana mandeha. Fa Andriamanitra mandrakizay izy. Ary izy tsy reraka satria mandrakizay, fa ianao ny olona voafetra ao anatin'ny fotoana, tsy maintsy isy fotoana manginy mandrakizay ianao, hiverenanao amin'ny fanapahan-kevitra mandrakizay. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia fahamarinana mandrakizay. Dia trereto noho ny fahasoavan'Andriamanitra, fa manino ny Abrahama ny lasa rainy mino. Voasedra izy fa nanaiky izy rehefa niteny Andriamanitra. Ny olona tian'Andriamanitra sy esan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy hoe olona tsara be, tsy hoe olona mendrika be, tsy hoe olona top be. Zay ny mahatonga te hanaitra ny ao anatinao. Aza mbola manamelo tena aloha, mandana mandiny tena fotsiny, dia ampitao amin'ny tenim-pahamarinana reo zavatra mbola mety mangeja ao anatinao. Tianao antsiny teny anao, fa nizanizy Andriamanitra tsy mitady olona tanteraka ho vonjena, fa olona ratsy ho vaina, miainga aveny amin'ny mpandainga ny tonga rainy mino. Azonareo ve ilay izy? Andriamanitra mpanova izy, fa misy ifandraisany amin'ny fanapahan-kevitra ao. Ny ilain'ny fahasoavana, fanapahan-kevitra hiverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny fahasoavana tsy hitanisany tsy nety lasa nataonao, fa te ahita ny fanapahan-kevitra androany zay raisinao androso ao amin'ny sitrapo ilany anao.
Ianao mijery amin'ny Mosesy, olona fiten'Andriamanitra fa tsara hono Mosesy. Fa Mosesy anie nisy fotoana nandahan'Andriamanitra tsy nakatoa azy. Andriamanitra zao miteny teneno ny vaton'ampo, ny angarainy ny kapohany. Fa zao tsy ny tsy fahatanterahany fa ny toe-pony manaiky anapa-kevitra mifanaraka amin'izay teny reny avy amin'Andriamanitra. Jakoba mpamitaka ny anarana, fitandralana, fitapitany, vao miresaka amin'ny Jakoba ianao dia lehilahy tonga dia mpamitaka, fatahoriniona tamin'Andriamanitra. Toy Andriamanitra hoe fafako mihitsy aloha ny imaginao tany amin'ny lasa mihitsy aloha ny zavatra taloha. Ny hoe mpamitaka lasa tsy izay intsony fotsy Andriamanitra hoe manomboka aorian'ny fotoana ionako aminao ka isehoan'ny fiovanao dia manomboka androany Israely no anaranao. Ry havako, tsisy olona tsy nanao fahadisoana izay atao hoe olona goavana rehetra. Petera raha moa teo ambany sokan'i Jesosy Petera. Fa io Petera io navita nandany Jesosy intelo. Fa mahagaga Jesosy tsy nijery ny fandavan'ny Petera azy, fa Jesosy nijery ny maha-apôstôly lohan'ny fiangonana azy. Naorony Jesosy tamin'ny olona nanda azy ny fiangonana. Zavatra tiako tsapanao, olona nandahanao ao anaty fahavoazana, jerenao zao mihitsy ny mason'i Jesosy dia io koa namana, io koa namana. Dia hozy izy, tsy fantatro mihitsy io. Efa hen'ny Jesosy zany izy, raha izay. Nanantona indray, io mihitsy ny namany. Tsy mba fantatro io indroa zay. Namany io. Tsy namany aho. Totiky Jesosy nijery ohatr'izao, adintsika izy le tamin'ny afaka adiny efatra vao nresantsika roa lahy teo ty zavatra mitrangy ty. Dia hozy izy Jesosy talohan'ny fotoana nandavan'ny Petera, tiako ho fantatrao fizaha no hivavaka ho anao mba tsy levona ny finoanao, fitiavana mahalala ny fihodinanao melohan'ny fotoana napahanao hevitra iodina, nefa mahita amin'ny fiafaranao ho vato iorenany fiangonany, anorenany fiangonany, ametrahany fatokina, mbola tiany foana na niodina tamin'ny azy. Zany ny atao hoe amour du vrai père. Zany ny tena fitiavany ray. Tsisy ray manosy-potanana ny zanany zany. Tsy fahalitanisa fahadisoana na hitantara fahalemena, fa ampatsiary fotsiny ny fahamarinan'ny teniny le regara kely sady malefaka no miteny hoe Petera, zay ny lelona zaiko taminao. Dia vao tapitra zay, naneniny akoho satria efa adiva araina ny andro. Ny akory tsy maneno raha tsy posaka amin'ny masoandro, vao mahita fahazavana izy vao maneno. Petera tonga saina fa nandany mazava izy, nefa le fahazavana zao tontolo zao no ny laviny, ary melohany mpisanty atao amin'izao tontolo zao tsy maintsy maneno ny akoho. Zay ny révélation mahafahazavana zao tontolo zao anao androany, satria vita sonita amin'ny anonsany akoho ny mahafahazavana zao tontolo zao an Jesosy melohany nanolorany ainy sy ny tenany teo amin'ny azo fijaliana ho famonjena sy ho famonjena anao. Halleluja. Zao ry havana, tsy mijery anao izy hoe izy ianao. Tenenao kaikanao tsy mijery anao Jesosy hoe inona nataonao hoe, fa mijery anao Jesosy zao no ny fahasoavany hoe inona ny fanapakevitra ao. Tovatra mihitsy inona ny fanapakevitra ao. Anao ny sitrapony amin'izay ve? Andazy tsy mety rehetra, fa anaiky ny sitrapony amin'izay. Zay no herin'ny fahasoavany miasa hoe azonareo ve le grâce mity hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Ny
tenin'Andriamanitra dia maneho amintsika fa zay olona rehetra atao hoe tanteraka goavana mendrika dia tadio tsy hoe olona neto be reo ny hitan'Andriamanitra voalohany hoe ary hitan'Andriamanitra ny fahatsaram-panahy Petera dia tonga dia nitodika tany aminy ny mason'Andriamanitra ny fidy azy hoe ry Petera tsara fanahy olona salanao zao no ilaiko sy antsoko tsisy an'izany tsisy an'izany fa ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra Petera tsy tanteraka mihitsy no jonony sy novainy ho tonga Petera anahaka azy marina rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia maneho amintsika fa tsy ny tantaran'ny olona naomby niaraka tamin'Andriamanitra no tantarain'ny Baiboly fa maneho ny Baiboly Andriamanitra tanteraka manangana ny olona tsy tanteraka nahaka ny fahatanterahany. Ilay Andriamanitra tanteraka sy mendrika ny tantarain'ny Baiboly fa manangana sy manova an'izay raraka sy naomby rehetra ary tsy mendrika mihitsy nefa nanaiky andray ny teniny. Aza mbola manary toky aloha. Mety tsy mety ianao androany fa te hanampy ianao hanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Verena fotsiny amin' Jesosy. Enoy ny teniny dia raiso ny fanapahan-kevitra androsonao ao amin'ny sitrapony fa tsy hanary ianao izy. Dia izara fahamarinana ho anao Andriamanitra tsy ny antsoanao satria mety be na tanteraka ianao na tsara ianao. Andriamanitra miantso anao olona izay tsy tanteraka mba ho tonga amin'ny fibebahana fa ianao le tsy tanteraka io mihitsy ny nahatongavany mba hanovany ianao olom-baovao. Noho izany aza teren'Andriamanitra hanova fiainana ao anaty fahotana. Ianao tsy mibebaka nefa Andriamanitra ny tianao hoe taio amen zany nefa ianao vadinao telo. Halleluja ho am-piangonana nefa ianao pisoloky fa mody niova fofotsiny. Misy vesatra ao anatinao tian'Andriamanitra esorina amin'izay toe-panahy tsy mampahazo aina azy. Toe-panahy tsy mampahazo aina azy. Natongavany tsy hoe aneo aminao fa misy Andriamanitra tsara fa natongavany dia hanovanao araka ny fahatsarany izay niraisinao tamin'ny alalan'ny teny mpandresendahatra voarainy fonao anahaka azy. Tsy maintsy ny lohavan'i Jesosy ao anatinao satria raha tsy ao anatinao Kristy dia tsy ao anatinao ny fanahiny. Andriamanitra miantso olona tsy tanteraka. Olona tsy tanteraka no antsony amin'ny fibebahana mba hovainy olom-baovao. Raha mangataka fitahiana ao anaty io da tsy vita fibebahana ianao dia te hanatsara ny fiainan'ilay olona taloha mody niova fo fa tsarainy ety ivelany. Kanefa Jesosy tsy tonga hanatsara ny fiainan'ilay olona taloha fa te hahita an'ilay olona taloha efa lasa ny zavatra taloha. Fa olom-baovao ny tian'Andriamanitra ho hita. Olona manaiky ny teniny, olona manaiky ny sitrapony, ary olona manaiky ho tarihana sy tia-tanana mafy an'Andriamanitra. Raha fahatanterahana sy fahamendrena no antony fifidianana dia tsisy olona voafidy mihitsy na ray ary. Tsisy na ray ary. Na izaho na ianao na itsika sinareo. Fa Andriamanitra mifidy fony mbola mpanoto sika ka mangetaheta hoe Tompo tena mangetaheta ny fanandrianao. Olona tsy mendrika. Jereo Paoly tao amin'ny lalan'ny Damaskosy ilay olona namono kristianina be dia be no niona tamin'ny Kristy. Dia zao fotsiny tenenin' Jesosy, Saoly, Saoly, nahoana ny manenjika ianao? Mahagaga. Saoly tsy nanenjika an'i Jesosy, kristianina ny enjehany. Fa Jesosy no mijery hoe izaho ny enjehanao. Fantatro amin'izay fitiavan'Andriamanitra. Mihevitra ny fahavoazan'ny rahalahy ho toy ny fahavoazan'ny tenany. Raha tsy manana an'izany fo zany ianao, mbola tsy nanomboka akory eo anatin'ny ministera. Raha tsy manana fo ianao mijery ny rahalahinao hoe ndry mampalahelo kely izy.
dia lasa ny solo andreo raha lany enjehandreo any izy. Manao na manenjika ianao, zany Jesosy Kristy izay enjehanao. Jamba teo vao nanomboka niaisotra le fahajambana, Paoly vaovao le maso vaovao. Ianao ve tsy mahita zavatra ao anatin'izany hoe indraindray mila hitsina ny fomba fijerinao? Satria misy fomba fijery le olona efa Paoly, ianao mbola jamba mijery azo solo hono. Le niraha napahiratra azy amin'io, le condamné azy. Fantatr'Andriamanitra mihitsy no hoe Ananiasy eny lehibe tamin'izany, biskopy tao an-tanàny Ananiasy. No vanginy Jesosy hoe Ananiasy, mandala fa misy olona ao an-tranon'ny Simona mpandokoditra. Jamba izy Saul anareo, efa fantatro ry tompo fantatro ny adalan'izany olony zany, ary zahay tena be dia be ny zanakanabafiko azy nandranikaraino litorabato azy vo afako maly. Sa ve nandeha pahiratra azy? Ananiasy, fanaka voafidy hitondra ny anarako any amin'ny jentilisa izy, komandehana. Apahirato izy. Eny ry tompo, mandeha Ananiasy, mbola vinotra be naloto fo teny an-dalana, fa ny savatsy kelikely satria ny tenin'Andriamanitra midélivre fo maloto. Ianao ve afaka nanana ny fon'ny Ananiasy vao irahana? Olona fantatro fa namono abatoy izy miseho plaindre, tena hoe nitaraina tamin'ny tompo, za tsy mavita an'izany. Izy ne tsy nandala izy. Andriamanitra mitena fanaka voafidiko izy. Mety tonga saina ny Ananiasy eny an-dalana hoe ve mba fanaka voafidy, za ngamba an'izany tena plus que fifidianana fa za mbola azonareo ngamba ny tiako tenenina. Fa ny mason'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny masonao. Tsy nataony Saul, fa ny fony Saul nanomboka niova teo amin'ny fotoana nionany tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fanatrehan'Andriamanitra firy zay natrehanao. Saul efa niova fo venao. Ananiasy efa nandray teny ianao. Misy zavatra tsy ekenao fa nandrahan'Andriamanitra anao. Afaka nijoro venao anaky ho fantson'Andriamanitra anatanteraka ny teny izay tsy tianao ho tanterahana. Ary le izy misy ratsy satria namela marika teo amin'ny tantaran'ny kristianina ny nandravany Saoly izay tsy nitovy fomba fijery taminy ny amin'Andriamanitra. Ary ianao ny lohany nitarika ny kristianina, fa izy ny lohany nitarika ny judaisme. Anao kopikopy fosisy Andriamanitra. Fanaka voafidy, lasa Andriamanitra no nijoro vavolombelona amin'ny antom-pisiany Saoly tamin'ny Ananiasy. Fa zao zay nankahala azy no namela heloka azy. Ny tena délivrance tsy ngamy an-tanan'izay mandeha. Ny tena fanafahana ho fafenony fanahy. Teny fafahany Stefana na Etienne namela heloka ny Saoly zay nitorabato azy, mba tonga azy indray mifankasitan'Andriamanitra, ampitsangana ny zanak'olona eo ankavanany ray hitsena azy. Zany hoe le nanao tsy nety taminao mihitsy no avelanao. Fa tsy hoe nareo mpiara-miasa tamin'ny avelako fa deba tsy avelako. I Ananiasy tena izy mihitsy ny lehibe. Hita ny dolo nandriganan'ny Saoly ny kristianina, fa rehefa niteny Andriamanitra hoe andana pahirato izy, mifatra mifamelan-keloka ao anaty sy ny famitsorany no ampiasan'Andriamanitra azy. Ampahiratra izay nankahalainy, nefa efa tonga olona nosamborin'Andriamanitra ho sakaizany. Azonareo amin'izay ny mampiombona antsika tsy olona fa teny. Raha vao hitanareo fa manomboka ny eo ny tena koa, raha hitanareo fa nomboka mpisongadina ny fiziko mihoatra noho ny famonjeny sy ny fitiavany anareo, dia izay manambara fa tsy izy. Fa ny antony nandrahana
dia ny ampiasany foko ho fantsona tsy tsara zay ratsy hitany masoko, fa andreny feony mba hampahiratra na zay mankala azy amin'izay antom-pisina andiovana ny foko ka tonga ho fantsony fitiavany mandehandeha. Zay any ilay hoe Kristy velona ato anatiko e. Fa raha za ihany ho velona, tsy vitako zany. Fa raha Kristy velona, jereo viany Aniasy, jereo Etienne Stéphane. Fa veloman'i Kristy dia maneho ny fisiny amin'ny fiainana, fitondran-tena, fijoroana. Rendretreny manambara ny Kristy ho azy. Tsy teny tsara tarehy be toriana amin'ny fahamarinana eny am-bavanao, toy ny teny mahafinaritra. Fa afaka mitory tena mahafinaritra be a. Fa raha mbola tsy fiainako le izy, dia tsy hanovany hafa mihitsy le izy. Mety hafinaritra ny sofina ny miaino fa tsisy efe le izy. Tsisy fiantraikany. Zany mihitsy ny tenen'i Jesosy ianao. Rodolphe, mba fantatrao raha tianao andaitra ny teny hanovany hafa, dia fiainana ao amin'ny teny iainanao ijoroana, hitarafan'ny olona ny fisiko amin'ny alalanao. Ny tsara lavitra mihoatra noho ny fijoroanao, anambara révélation 7 étoiles. Afinaritra ny sofina nanambara teny mpahamarina ka tonga ny olona ilaza hoe tena Andriamanitra zany miteny zany. Andriamanitra afaka miteny atraveran'ny olona, fa mandaitra ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona tena vita fibebahana marina. Ndao tsika ametraka ny fahasoavan'Andriamanitra ho ambony. Mba fantatrareo ve ilay mpandainga ihany no lasa rain'ny mino, ilay mpamitaka ihany lasa Israely, ilay mpandringana atao hoe Davida lasa mpanoratra salamo hideran'ny olona n'Andriamanitra, ilay mpandahy ihany no lasa fototrorena amin'ny fiangonana, ary izy no voatendry noho ny fanekeny ho fansona tamin'ny andro Pentekoste tamerina ny 3 zay niodina teo amin'ny Israely ho an'Andriamanitra. Ary ilay mpandringana sy mpanao lakopikopy amin'ny sabatra atao hoe Saul no lasa apôstôly nirahana tamin'ny Gentilisy, anambara ny fisitrapony sy ny fahatsarany. Lasanao teo amin'ny fiainanao rehetra hatramin'izay dia tsy lehibe noho ny fahasoavan'Andriamanitra te hamonjy ianao androany. Raha izy Jesosy ho tompo sy mamonjy ny fiainanao manokana, metezany melanja ny fahasoavany mihoatra noho ny lasanao zay tsy nety rehetra. Adino ihany reny dia aza manaiky hoentin'ny reny tsony manomboka androany. Isaintsaina hoe olona tsy mendrika ianao ka tsy afaka ny androso tsony. Tsia fa nanapa-kevitra androany ny ilainy. Tsy ratsy noho izany nareo rehetra, fa androany mba mitonantonana mijoro eto, mijoro vavolombelona toy ny olona mety ery satria voavela heloka. Fa raha ny heloko ny tany saina dia isitrika eo ambany ty sen'ny ty koa miaraka amin'ireo voalavo maro anisa miafina ao ambany ao. Fa noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany ary ny fitiavany dia zao olona tsy mendrika izao no mba najory noho ny famindrapony sy ny fahasoavany, hitory ny teny sy ny fahamarinana aminao. Tianao Jesosy, halleloia. Dia ampahery ianao tsy fehefarahanao zay fahararana lalovanao androany, tsy fehefarahanao ny endriky ny fahalotona sy ny tsy famendrehana mbola niainanao hatramin'izay, fa ao amin'i Jesosy Kristy io indrindra no antony nidinany, aka ny toeranao mba hanangana anao olom-baovao. Tianao ve niainan'izany fiainam-baovao zany? Aza mihevitra aloha hoe very ianao, tsy avitra ianao, olon-loatra avy amin'ny badiny. Zany ny antony natonga ny tanisany fahadalany Abrahama, Isaka, Jakoba, reo rehetrarehetra reo tsisy olona parfait na parfaite na ray azy. Noho izany aza sokajiana amin'ny tsy fahamendrehanao ny alehiben'ny fahasoavany te hamonjy ianao. Fa ny fahasoavany dia miandry ianao ao anatina fiovam-po, hanangana anao olom-baovao. Anaiky ve ianao hiaina amin'ilay fiainam-baovao, tsisy ifandraisany amin'ilay fiainana taloha. Aza ve ny ho badenina hijery ny lasanao izay mety mitambesatra vokatry ny fiaina tsaraky ny sitrapony. Manapa-hevitra androany, manapa-hevitra fahazakivy,
aza reraka, aza ketraka, aza miteny hoe tsy mendrika ny ho azony. Tianao Jesosy, raiso ny famonjeny, miala fotsiny amin'ny ratsy, avelao izy anjaka sy anapaka ao anatinao. Ekeo ny feony izay miantso anao manao hoe zanako, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, zany nampaharetako ny famindram-poko anao. Raha tokony ho raraka ianao na rava mandrakizay, nidina izy hitady anao. Ny kristianisma tsy niezaka ho hitady azy, fa izy nidina hitady anao. Ny kristianisma tsy hoe ianao nanao ratsy ka anao tao very mandrakizay, fa ny fahasoavan'Andriamanitra hanangana anao. Ny kristianisma ny fiainanao amin'ny tenim-pahamarinana mandona ao anatin'ny fonao, tonga feo ny fanahy manova ny feo ny fieritreretanao, izay na fahatsarana sy fahamarinana. Kristianisma ny rahan'i Jesosy miasa eo amin'ny olona izay nandray azy, mandio ny fieritreretany, mandio ny fahotany, mandio ny fahalotony rehetra, mandio ny fiainany rehetra. Androany arivo, miangavy ianao tianao Jesosy, resy lahatra ve ianao ny an'olo tena ho azy, tsy andany famonjeny sy ny fahasoavany. Ny ianao afa ty takarivo ty, ny fotoana sarobe ity, ahafahanao miombona amin'izany, dia hafa mafy be ho an'i Jesosy. Aza misy miala, fa rehefa vita ny vavaka sy ny fanatra sy ny filazana, dia isy rahalahy koa eo hijoro vavolombelona hony androany manokana izy no afaka, dia ao anatin'izay tsika vita izay dia mivavaka miaraka, dia mamarana ny fotoana. Sa miota in Jesosy daholo. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'Andriamanitra. Alleluia. Oy. Zany ve nitehaka ho an'Andriamanitra. Anambarantsika ny fitiavan'Andriamanitra fa lehibe ny fitiavany ary tsisy tahaka izany. Mandroso ianao rahalany filazam-baovao tsika androany dia vokatra izany tenin'Andriamanitra izany ary omezantsika voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fiasany teo amin'ny